Eo amin'ny fifandraisantsika amin'ny États-Unis dia nankalaza ny faha5 taona nanambarana ny fahaleovantena ny États-Unis ny teny amin'ny masovon'ny États-Unis eny Andranomena androany amin'ny 4 Jolay moa tena fanamarihana ny daty ny 7 fa ny masovo teto amintsika kosa no nandroso ny daty ho androany ka tamin'izany no nanambarany mpiandraikitra ny masovo Amerikanina eto amintsika fa mitohy hatrany ny fanampian'ny Amerikanina vahoaka malagasy na dia eo azany krizy ary natao veloma koa tamin'ity fankalazana ny faha5 taona ity ilay mpiandraikitra izay efa niasa elaela ihany teto amintsika eto Madagasikara ry Varavonarivo sy Firahardjaona. Mitohy hatrany ny fanampian'ny gouvernement américain ny vahoaka malagasy hatramin'izay ka hatramin'izao. Tsy nisalasala ny laza zany ny mpiandraikitra rahan'ny masovo amerikanina miasa eto amintsika Eric Stromayer nandritra ny fanamarihana ny faha5 taona ny fetim-pirenena amerikanina teny amin'ny masovon'ny États-Unis eny Andranomena. Notsahiviny tamin'izany ny fitohizan'ny tetikasa fampandrosoana ny ara-toekarena sy ara-tsosialy amin'ny alalan'ny USAID sy ny Corps de la Paix. Nandritry ny taona 14 dia nitentina $540 ny fanampiana nentin'izy ireo, ny sehatry ny fahasalamana, ny fiahina ara-tsakafo ary ny fanomezana rano fisotro madio sy ny fanadiovana no isan'ny voakasika izany. Kominina Maherinarivo manerana ny nosy ny mahazo tombony tamin'ireo tetikasa ara-pahasalamana raha fianakaviana manodidina ny ray hetsy kosa ny voakasika ny fiahina ara-tsakafo. Fa tamin'ity fotoana ihany koa no nanaovam-beloma ity mpiandraikitra rahan'ny masovon'ny États-Unis ity. Ny taona 14 izy nanomboka ny asa teto amintsika ary zao andao any Madagasikara zao. Any Namany Jordanie indray no ano ny asa ny Eric Stromayer. Ny 4 Jolay moa no ankalaza nanambarana ny fahaleovantena ny États-Unis.